Misy moa zany ny hetsika izay karakarainy ny masivon'ny Inde ho atao etsy amin'ny alohan'ny lapan'ny tanàna Analakely amin'ny alahady 13 oktobra ho avy izao. Hetsika ara-barotra izay varotra fampiratiana ireo vokatra indiana natao indrindra ampisehoana ireo ampahafantarana ny vokatra indiana eto Madagasikara ary natao ihany koa hampiroboroboana ny fifandraisana ara-barotra eo amin'ny Inde sy Madagasikara. Manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 9 hariva izany varotra fampiratiana ny vokatra indiana izany tontolo andro io ary mamem-poana ho an'ny rehetra. Asaina manokana ny orinasa mpandrahà ny daholobe hitsidika izany varotra fampiratiana izany. Vokatra maro vita avy any Inde no hita mandritra ny tontolo andro io, misy ny resaka fitafiana, ny kiraro, ny firavaka isan-karazany, misy ihany koa ny tomobila izay ho hita ao, tomobila vita avy any Inde, misy ihany koa ireo fitaovana elektronika sy informatika ary eo ihany koa ireo kojakoja maro samihafa ilaina amin'ny lalana sy ny tao-trano, eo ihany koa ny resaka vokatra azo avy amin'ny angovo azo avozina, azo avy amin'ny herina masoandro sy ireo entana maro samihafa izay hitantsika mandritra izany hetsika ara-barotra karakaraina masivon'ny Inde izany. Amin'ny alahady 13 aogositra ho avy izao no anatanterahana ity hetsika ara-barotra ity etsy amin'lohan'ny lapan'ny tanàna Analakely izay anasana antsika rehetra tsy hakanavaka hanatrika izany vokatra izany ary hanjifa ihany koa ny vokatra indiana. Hampiavaka ity hetsika ity ihany koa moa no fisian'ireo orinasa avy any Inde toka manokana izay handray anjara mandritra izany hetsika izany. Eo ihany koa ny sakafo indiana izay hitantsika mandritra ny tontolo andro. Orinasa mahery ny 7 eo moa zany ny ampahafantarana mandritra n'ity hetsika ara-barotra karakarain'ny masivon'ny Inde ity ka manodidina 30 eo no avy eto Madagasikara ary 70 avy any Inde. Andiany faharoa ity hetsika varotra fampiratiana ny vokatra indiana ity izay ho atao eo Analakely ary ezahana hatrany moa zany hoe ny natsara izay fifandraisana ara-barotra eo amin'ny Inde sy Madagasikara izay ary izay indrindra ny tanjona mandritra ity hetsika ara-barotra ity. Koa manentana antsika rehetra mba hanatrika izany varotra fampiratiana ny vokatra indiana izany amin'ny alahady izao 13 oktobra manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 9 hariva.